Totosan'ny fanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny BFV sy ny syndicat indostrie eto Madagasikara sy manao fahatarany be sy ny maro azy manasongadina ny fitsinjovana ny zo sy ny fiarovana ny tombontsoan'ireo mpandrara ity fiara-miasa misy eo amin'ny rotonta ity. Fanazavana. Mahatratra 20 amin'izao fotoana izao ny isan'ireo mpikambana ao anivony syndicat indostrie eto Madagasikara na ny SIM izay tarihan'Andriamatoa Ratsonera Fredy ary mitsinjara ao amin'ny sehatr'asa manodidina ny 10 eo. Isan'ny laharam-pameana napetraky ny SIM ny fitsinjovana ny zo sy ny fiarovana ny tombontsoan'ireo mpandrara mpikambana ao aminy. Etrendan'izany ny banque BFV Société Générale dia efa naneho ny finiavany anohanareo mpanjifa sy ny filany. Izay indrindra nahatonga ny rotonta ny BFV sy ny SIM iroso amin'ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa tetsy amin'ny hôtel Ibis sy Akorondrano. Ireto fiainan'ireto zany anisan'ny voalohany ary mbola vao manoka zany izy ary eritreretina fa arofo ary aroso ireo produit ny bancaire izy ary amparoboroboro indrindrandrindra ary mampifanavaozana ireo outils de production izay ataony amin'ny industrie. Zava-dehibe ao anay satria zao fatantsika fa ankehitriny maro ireo ny resam-pirenena sy ny fifaninanana kanefa raha fifaninanana anao dia tsy maintsy mananova ny outil de production ary ny BFV SG dia nanapa-kevitra hoe ieno zay moa ny slogan zareo hoe à l'écoute des consommateurs dia nieno izy hoe raha zany alotsika fampa iona ary tady inona ny valorana amin'ny zavatra tokony atao. Laza Andriamatoa Bruno Massé filotale général ny BFVSG fa mahavita mamy fafapony orinasa eo amin'ny lafiny ara-pamokarana sy sehatra maro samihafa na io eo amin'ny sehatra fampandrosoana ny fitantanana sy fivezivezena ny fanakalozana arabola na eto toerana zany na anivelany ihany koa. Nanamarika amin'ny fotoana ny famelabelarina sy fanakalozana vaovao teo amin'ny rotonta.